Ny mety ho toetr'andro any an-dranomasina ny zoma 17 Mey 4:20 amin'ny ora maraina hatramin'ny sabotsy 12 Mey 4:20 amin'ny ora maraina. Ikorotana hatrany toetry ny andro any an-dranomasina amin'ny morontsiraka foany andrefana atsimo andrefana atsimo ary ny ilana tsinanana nosy iray manontolo noho ny alondrano atonona vaventy avy atsimo atsinanana sy atsimo andrefana. Aherina aherbe araka izany ny ranomasina avy ny onjo andinina ny 2.5 hatramin'ny 3.5 metatra ny eo anelanelany tanjon'ny vilan'andro sy morombe ary vohipeno hatrany amin'ny tanjon'ny bobaomby. Hatratra 3 hatramin'ny 4 metatra kosa ny eo anelanelany morombe sy vohipeno anio alakamisy 9 Mey hatramin'ny asabotsy 12 Mey ny eo anelanelany tanjon'ny bobaomby sy mahavelona. Ny alahady 17 Mey hatramin'ny alatsinainy 20 Mey kosa manomboka eo amin'ny tanjon'ny vilan'andro hatrany mahavelona. Toy izao ny fampitandremana amin'ny avy alondrano, fampitandremana amin'ny loko mena eo anelanelany tanjon'ny bobaomby hatrany mahavelona, fampitandremana amin'ny loko maitso manomboka eo amin'ny tanjon'ny vilan'andro hatrany mahavelona. Entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan'ny tokony. Ho an'ny morontsiraka atsinanana tanjon'ny bobaomby hatrany amin'ny tanjon'ny angotsy anorana tandrifin-drahona avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 520 km isan'ora. Hahatratra 520 km isan'ora indraindray. Aherin'ny ranomasina avy ny onjo 3 hatramin'ny 3.5 metatra isan'andrano avy atsimo atsinanana. Tanjon'ny angotsy hatrany mahanoro anorana mahalana avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora. Hahatratra 730 km isan'ora ny any avaratra isan'ny anonjabe na aherin'ny ranomasina avy ny onjo 2 hatramin'ny 3 metatra isan'andrano avy atsimo atsinanana. Mahanoratra ny taolaniaro anorana tandrifin-drahona vitsy avy atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora ny any avaratra ivangain-drano avy avaratra atsinanana ny ankafa ka ho 20 hatramin'ny 730 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina avy ny onjo 1.5 hatramin'ny 2.3 metatra isan'andrano avy atsimo. Taolaniaro hatrany amin'ny tanjon'ny vohimena ibalika ny masoandro avy atsinanana somary avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Hahatratra 730 km isan'ora ny manakaiky ny taolaniaro. Anonjabe ny ranomasina ahery indraindray avy ny onjo 2 hatramin'ny 2.5 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjon'ny vohimena hatrany amin'ny tanjon'ny ankabo ibalika ny masoandro iovaova fisika ny rivotra ny maraina ka ho 9 km isan'ora. Avy atsimo ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina avy ny onjo 1.5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjon'ny ankabo hatrany amin'ny tanjon'ny vilan'andro ibalika ny masoandro avy atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Avy atsimo andrefana ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonja ranomasina avy ny onjo 8.5 hatramin'ny 1 metatra. Tanjon'ny vilan'andro hatrany analalava andrahoana amin'ny tsitokotokona ibalika ny masoandro avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 730 km isan'ora. Hahatratra 730 hatramin'ny 570 km isan'ora ny eo anelanelany mahajanga sy analalava. Avy atsimo andrefana ny tolakandro ny any atsimo ny mahajanga ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina avy ny onjo 8.5 hatramin'ny 1 metatra. Hahatratra 1.5 metatra indraindray ny any avaratra mahajanga. Analalava hatrany amin'ny tanjon'ny bobaomby andrahoana amin'ny tsitokotokona ibalika ny masoandro avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 570 km isan'ora ny any amin'ny tendrony avaratra. Iovaova ny fisiokany rivotra ny any ankafa ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Hotonona adiny mpanonja ranomasina avy ny onjo andidina ny 8.5 metatra. Fampitandremana momba ny alondrano. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko maitso 2 hatramin'ny 5 andro mialohan'ny hatongavan'ny alondrano vaventy. Mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony. Fantary ny fotoana isehoan'ny alondrano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina ny tanety. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mavo 1 hatramin'ny 2 andro mialohan'ny hatongavan'ny alondrano vaventy. Aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara mitoerana azo antoka ny lakana sy sambo ary ny baka. Miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mena efa voakasika ny alondrano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza miandrika itsony
Hajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina. Aza milomano intsony. Hialao lavitra ny morontsiraka sy ny torapasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany, eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao, ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.